aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana sy metsirivana. Amen. Amin'ity andro alarobia 9 jona 2024 ity ravana dia ny anjara mofinainantsika dia Exodosy 2:2. Exodosy 2:2. Mivavaka isika. Dera sy misaotra anao izay raha eo noho ny amin'ity ora sy fotoana ity indrindra amin'ity andro alarobia 9 jona ity 2024 fa sitraka ao indray ny teny aminay sy zara ny mamy aminay satria ny teninao dia manoatra noho ny tantely ao am-bava ny amaminy amin'ny ampipenany rehetra. Dia satrina indray ny goka ny amaminy izany teninao izany ary ivelona amin'izany teninao izany satria tsy mofy ihany ny velomany olona fa ny teny rehetra zay lokony vavanao. Dia mitenena ny tompo ianao fa mangitahitanao ny fananay aoka aminay rehetra ny fafenao ny fananao masina. Amen. Exodosy 2:2 no zaraina amintsika mofinaina zaraina amintsika. Ok, no tsika amin'ny anaran'ny Tompo ny vakin'ny soratra masina. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy, lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hita fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafeniny intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nipetahany asfata sy dita ny fiara dia napetrany taony zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo moronely ny fiara. Ary ny anabaviny zany nateny lavitra eny mba hita azy atao aminy. Ary nidina ny zanakavaviny Farao mba andro teo enely ary ny ankizivavy nitsangatsangana tena moronely ary nahita fiara tao anatin'ny zozoro ny zanakavaviny Farao dia nanerika ny mpamovo vavy ray izy ka napaka azy. Ary noho ny sokafany napaka azy dia hitany zazakely ary indro fa zazalahy mitomany dia namindra fo taminy izy ka nanao isan'ny zanak' Ebrity. Vo kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao andeha aka pitaiza amin'ny vehivavy Hebreo vao akaty aminao mba hitaizany zaza manao. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy andeha avy dia lasa razavavy ka nakan'ireny zaza. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy entitsy zaza ty ka tezao fa zao andony karaha manao. Dia nenty nda vehivavy zaza ka notezainy ary rehefa lehibe ny zaza dia nentina tao amin'ny zanakavaviny Farao izy ka dia tonga zanany ary ny anarany natao hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ravana malala tsy mitsahatra ny mitady ny fomba rehetra Andriamanitra atateraka ny fanekeny. Ny fanekeny tamin'ny zanak'Israely matsy dia hoe izao Andriamanitra reo ary anareo. Eto izy dia manomana pitaky ho an'izany zanak'Israely zany dia tamin'ny alalan'ny Mosesy. Vao manomboka nitretrany'ity zaza ity dia lazaina fa zaza tsara izy ary indrindra koa olona manana ny fahamarinana. Zaza tsara izy ary olona manana ny fahamarinana. Hita fa zaza tsara izy ka nafeniny 3 volana. Ravana tsy mitsahatra miasa Andriamanitra manomana olona hitarika ny vahoakany sy ampandeha ny vahoakany amin'ny lalana kasitran'Andriamanitra. Hatramin'ny andro Mosesy nanaovany an'izany hatramin'ny andro ny Josoa mpanjaka sy ireo mpaminany fandimby maro ary tamin'izao andro faran'izao izany ny natokana misy nataony tonga tetỳ tany. Ny mpandinika soratra masina dia milaza hoe Jesosy dia Mosesy vaovao satria Mosesy no nitondra ny fanazavana ny amin'ny dity 10 izay nomen'Andriamanitra tao ny tendrombohitra izay. Ary ito koa tsy ho azo sika izay lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny raha tsy misy an'i Jesosy izay ao tratran'ny ray izy manambara azy. Ka ahoana tsy nolazain'ny mpandinika soratra masina hoe Mosesy vaovao izy satria zaho izy tsy handava ny lalàna fa tanteraka ny lalàna. Koa tsy mitsahatra Andriamanitra no manendy sy mameantsika olona pitaky
koka feno fankataovana mintsy ireny tsika feno fanarahana izy ireny satria efa irak'Andriamanitra sy solitenan'Andriamanitra teo izy ireny izay taiza sy anabe atsika ary ampandrisa atsika ary atonga atsika koa ho tonga amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay fonena ny olona masina rehefa tonga n'izay fimpitony izay. Teo amintsika rehetra tokoa anie zany tenin'Andriamanitra any ary atsiaro manakarivo isika fa tsy mitsahatra Andriamanitra no manomana olona atanteraka ny fanekeny satria raha miasa izy izany sakana azy koa ankehitriny aokontsika ino sy atoko izany ary anorina ny fontsika amin'ireny izay efa nataon'Andriamanitra mpitaridalina antsika sy mpanongolalina antsika andeha amin'ny filazantsarana Kristy. Amen. Tiarintsika eo mibavaka. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny mamy zany izay milaza aminay fa tsy mitsahatra ianao manomana olona mba amerina ny olona sy hampandeha ny olona amin'ny lalana ankasitranao. Tamin'izao faran'izao dia ilay zanako laha tokana mihitsy no nalefanao tety ambony tany mba hitady sy hamonjy anay izay very ary tsy hamelana anay raha tsy tonga amin'ny olonanitra vaovao sy tany vaovao. Dia tehirizo amin'ny anaranao izay Jesosy fakana amin'izy amizay fa ianao no manana ny teny fiainana manak'izay dia mpandehanao amin'ny sitraponao manakarivo izay mba hara-piavinao eny amin'irony lanitra sitrakay ny ary hivavaka hoe rainay izay nan-danitra masina ny anaranao no tonga ny fanjakanao atao ane sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra mihena ny anina sahaza anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay minoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa nao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanak'arifana masina zao. Mitahanareo anie ny tompo ka miaranareo mampamirapiratra ny tavy aminareo anie ny tompo ka mamindra fo aminareo manadatra ny tavy aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana. Matoko sy ny antsoanareo sady izany anefa izany voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.